Andriamanitra tomponay io, indreto indray izahay miombona ao anatin'izao fiarahanay izao miara mianatra ny teninao misaotra anao indrindra ny amin'ny fotoana omenao ny amin'ny mety teknôlôjia afaka ampiasainay misaotra ny amin'ny efa nanazaranao anay tao anatin'izay herinandro maromaro izay niara-nandinika ny tantaran'i Davida izahay. Mankasitraka manokana ny amin'ny ohatra omenao ao anatin'io baiboly io, ny amin'io Davida io amin'ny tian'io ity izahay mbola te hianatra aminao indray Andriamanitra, te ho ampianarinao aty anatinay aty. Hazavao mihitsy izahay Tompo amin'ny fotoana inona izahay mety ho tarihan'ny fahakiviana sy ny tahotra sy ny sisa, izay te ho afaka amin'izany. Ampio aho izahay, ahafantatra tsara ny sitraponao ahafantatra hoe ahoana ny halanay amin'izay zavatra tsy mety ary hifikiranay amin'izay zavatra efa nambolenao kosa sy tena hoe hamoaza an'izay nambolenao ty anatinay. Mitenena aminay amin'ny tian'io ity ary ny feo mety manelingelina anay, mety any anatinay ihany miaraka amin'ny vesatra samihafa, mety eny ivelany rehetra eny koa hampanginina amin'ny anaran'i Jesosy izany dia misaotra indrindra fa miaraka aminay eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny tian'io ity tsika dia hibanjina ny lohahevitra hoe aza avela hiorina amin'ny fahakiviana, amin'ny tahotra, amin'ny ny fiainanao. Tsy fantatro ny fiainanao na miorina amin'inona na amin'inona. Mazava fa tsisy teo amin'izany tsika, fa misy fotoana tahaka ny Davida ho hitantsika amin'ny tian'io ity, ohatran'ny tsy fanahinitsika akory, fa ohatran'ny latsaka tantsika. Amin'ny tian'io ity tsika mbola manohy ny fianarantsika ny fiainan'i Davida ao amin'ny toko 7:20, 8:20, 9:20 amin'ny bokin'ny Samuela voalohany no ho iarahantsika mijery an'io. Andao ary, tonga dia raisintsika ilay Samuela voalohany toko 7:20 raha tsy mampanina anao dia fantatro fa tsy mampanina anao mila baiboly tsika rehefa miara-mianatra tahaka izao mila baiboly tsika dia andao vakiana miaraka ary aloha Izaho mamaky mafy eto dia ianao manaraka ao anatin'ny bokinao ao. Vakiantsika manontolo ny toko 7:20 satria 2:10 fotsiny ilay ao anatiny. Izao ny voasoratra. Ary Davida nanao anan-kapo hoe mbola ho faty ny tanan'i Saoly any handray androany. Tsy misy mahasoa afa-tsy ny mandositra aingana any amin'ny tanin'ny Filistina dia hamoy ahy Saoly ka tsy hitady ahera amin'ny tanin'ny Israely intsony dia ho afaka amin'ny tanany aho. Ary niaingy Davida nandeha mba amin'ny 100 lahy nanaraka azy nakany amin'ny Akisy, zanaky mahoaka mpanjakan'ny Gata. Ary nitoetra tao amin'ny Akisy tao Gata Davida dia izy sy ny olony samy hinomba ny ankonany avy, ary Davida mba mivadiny roa dia Ahinoama Jezirelita sy Abigaila Karmelita, ilay novinadiny Nabala. Ary nambara tamin'i Saoly fa Davida efa nandositra nakany Gata ka dia tsy nitady azy intsony izy. Ary hoy Davida tamin'ny Akisy, raha mahita fity eo masonao aoka mba omenao fonenana ao amin'ny tanàna anankiray any an-tsaha mba honenako any, fa nahoana ny mpanomponao no hitoetra aminao eto amin'ny renivohitry ny fanjakana? Dia zafady. Dia nomeny Akisy azy androtr'izay Siklaka, kofindrora kely ka dia any amin'ny mpanjakan'ny Joda ambaraka androany ka dia any mpanjakan'ny Joda ambaraka androany Siklaka. Ary ny andro nitoeran'i Davida tany amin'ny tanin'ny Filistina dia herintaona sy 4 bolana. Ary Davida sy ny olony niakatra ka nanafika ny Gesorita sy ny Gizirita ary ny Amalekita, fa ireo nonona tany amin'ny tany hatr'izay izay dia hatrany akaiky ny soratra amin'ny tany Egipta. Ary Davida namely ny tany ka tsy nisy novelomina ny lehilahy na vehivavy, sady namabo ondry amanosy omby sy boriky sy rameva ary fitafiana izy dia niverina nakany amin'ny Akisy. Ary hoy Akisy, mo tsy nanafika avanareo androany? Dia hoy Davida, nanafika ny tany atsimo izahay, any Joda sy izay any Jeramelita ary izay any Kenita izahay. Ary tsy nisy novelomin'i Davida hoentiny any Gata na lehilahy na vehivavy, fa hoy izy hoe andreo izahay lazainy hoe toy izany nataon'i Davida ary toy izany ny fanaony tamin'ny andro rehetra nitoerany tany amin'ny tanin'ny Filistina. Ary Akisy nino an'i Davida ka nanao hoe efa nampangidy hoditra ny tenany any amin'ny Israely olona izy ka dia ho mpanompoko mandrakizay. Izay ilay tenin'Andriamanitra toko 7:20 hatramin'ny toko 9:20 no jerentsika fa
maka fotoana betsika satria maka fotoana lavalava kokoa isika amin'ity toko fa 7 ity satria ato mihitsy ny problema satria misy olana ndrasone ny zavatra tena isany mahafinaritra be aloha tsy haiko nenao hoe inona ny tena mahavariana anao rehefa mandeha amin'ny tantarany Davida isika fa isany tena mahavariana amin'ny tantarany Davida ilay lazain'Andriamanitra hoe olona araka ny fon'Andriamanitra hitany ianao ny sitrapony rehetra dia tena mahita hoe mitovitovy amintsika sy ianao mihitsy Davida tsy haiko aloha ianao fa za koa misy fotoana ohatrany ambony ambany ny fiarahako amin'ny tompo misy fotoana tena hoentin'ny ankiviany zany hoentin'ny tahotra izany koa dia manaonao foana mba tsy hitenenana hoe manondrana azonao an-tsaina ity toko fa 7 hatramin'ny 9 amin'ity bokin'ny Samuela voalohany ity dia fotoana isan'ny maizina tamin'ny fotoanan'ny Davida tamin'ny fiainany raha mijery fezintsika kely tsy fantatro androany ianao vao niaraka tamintsika teto tonga soa ianao aloha fa raha ohatra ka fezintsika kely ny zavatra tany aloha nanomboka tany amin'ny toko fa 7 dia efa hitantsika hoe io Saoly fa te hamono an'i Davida tany amin'ny toko fa 8 aza nanomboka tany amin'ny toko fa 1 ny nanomboka nandositra Davida dia tonga aty amin'ny toko fa 7 izao isika rehefa mandeha amin'ilay toko isika mandeha amin'ilay pejin'ilay baiboly hoe ato dia ato tsika anie mamaky tantara isika fa mila azonao tsara sary an-tsaina tsara fa antaonany maro ange io hoe mety tany amin'ny folo taona tany ho any ny elanelan'ny toko fa 8 hatraty amin'ny toko fa 7 efa fotoana lava no nandositra Davida nandositra ny Saoly mifofony ainy mafy dia mafy ny zavatra voamarika ao angamba tahaka nanamarika an'izay fe tao anatin'ny toko teo aloha raha nijery ny toko fa 4 hatramin'ny 9 tamin'ny narantsika farany fotsiny izao isika variana isika mijery ny fitantanan'Andriamanitra tany amin'ny toko fa 1 tsika dia efa nahita nanondrana kely Davida tany nanondrana be ihany koa ny latsaka tamin'ny lainga sy lasa nandositra tany amin'ny tany fahavalo fa nanomboka tao amin'ny toko fa 12 hitantsika mihitsy hoe misy fotoana efa tady ho tratran'ny Saoly izao izy efa izy avato amin'ny tendrombohitra ilany Saoly avato efa tena hoe suspense ho tratra fa iny Andriamanitra mipoitra la dernière minute amin'ny fotoana farany io Andriamanitra io tamy izy dia mamonjy amin'ny Davida fotoana lava tao anatin'izay nandosirany Davida izay mbola tsy nanary an'i Davida izany Andriamanitra tsaronao ve izay namarika an'izay ianao raha tadidinao nianatra tsika tany amin'ny toko fa 1 reo toko remonja nasoratra salamo tsy latsaky ny anankidimy Davida nampitombo be ny fiarahany tamin'Andriamanitra santionany amin'izany sao taneniko anao amin'ny salamo fa 950 andinin'ny fahatelo iny tazomiko tsara ato amin'ny efitranonay ato misy soratako amin'ny cadre mihitsy io teny io fa tiako loatra salamo 950 andinin'ny fahatelo hoe amin'ny andro atahorako no hitokiako anao izany ny tany anatin'ny Davida fa ahoana ary tsika ity no tonga eto amin'ity toko fa 7 ity finona no niseho ndao jerena hoe inona no niseho andininy voalohany amin'ilay toko fa 7 izao ilay teny ao ary Davida nanao anan-kapo hoe mbola ho fatin'ny tanan'ny Saoly any andray andro any hitanao izay teny kely hoe anan-kapo izay tao niditra amin'ny problema be anga Davida ny olana rehefa ilay olana no averimberiny Davida na averimberiny tao anatin'ny sainy hoe i Saoly manenjika tany amin'ny toko fa 9 ange lasa ange Saoly ny fona be tamin'i Davida izay ilay toko farany ianarantsika tao dia lasa nandeha izy dia ry Davida niverina tany amin'izay nalehany fa ahoana ary rehefa mandeha ilay fiainana dia misy toko fa 7 hoe nanao anan-kapo Davida hoe mbola ho fatin'ny tanan'ny Saoly any misy tenin'izay John Maxwell izay
afaka tetavinao any amin'ny YouTube any zany fa mahafinaritra be zay John Maxwell zay mpanompon'Andriamanitra tsara be amin'ny leadership mihitsy amin'ny fitariana. Zao ny teny teneniko anao amin'ny teny malagasy fa miandikako azy tsotra hoe tsy ny olana fa ny fijerinao azy ny olana dia lasa olana le olana ary lasa olana be. Ny olana amin'ity raharaha ity zany dia ity, ohatra ny hafahafa ilay zavatra noteneniko anao teo fa andraso fa ho azonao ihany. Ny olana dia rehefa miverimberina tany an-tsainy ilay zavatra eritreretiny hoe sakana sy tahaka ny loza mitatao amin'ny fiainany dia iny no lasa nameny nanjakazaka nivezivezy tao anatin'ny sainy tao dia hoy izy tany an-kapoa hoe tsy maintsy ho faty any ialahy Davida kely. Dia iny jerenao nge ny zavatra nataony zao no teneniny hoe tsy misy mahasoa misy fil d'idée, misy hevitra mandeha dia avy eo mitohy ilay hevitra. Ilay hevitra mandeha zany dia hoe tsy miteny izy aloha, miteny tany an-kapoa izy tsy maintsy ho fatin'ny Saoly aho. Dia avy eo tsy misy mahasoa afa-tsy ny mandositra aingana any amin'ny tanin'ny Filistina. Mahavariana? Fa angaha moa tsy hoe amin'ny andro atahorako indray ny itokiako anao. Tena mitovy amintsika sy anao mihitsy ity Davida ity. Mampiomehy ahoana? Rehefa io zavatra negativa, ny zavatra ilay mieritreritra fanadinana ianao izao. Raha io fanadinana io zany sy ny tsy fahafahanao efa indimy angamba ianao nanala fanadinana, izany angaha averimberinao anaty saina, ohatra ny neny Davida. Nanavitra azy foana Andriamanitra fa naninona ny tsy zany ny eritreretiny, fa nieritreritra izy hoe mbola ho fatintsika atsoatsy, ho fatin'ny Saoly. Dia hoy izy hoe tsy misy mahasoa. Izany tokoa ve tsy misy mahasoa azy fa nakaiza ny Andriamanitra Davida? Tsy tadidiny intsony. Satria naka toerana ngeza tany anatiny ary teneniko anao amin'ity anio ity fa zany nifandrika Satana amin'ny fiainantsika. Eny e, kristianina tsika sy anao, haintsika daholo ny teoria be an'ny Isaia 1:7 aza matahotra ianao. Hainao zany e, hainao hoe Jesosy miteny any amin'ny Matthieu 7:20 hoe indro zao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Hainao zany. Fa raha ohatra ka ilay olana, ilay tendrombohitr'olana, ilay fanahinao ilay tahotra ny avelanao manjaka ao dia hiteny ianao hoe tsisy mahasoa afa-tsy inona mitsoaka. Inona ny zavatra ataontsika? Ity nofontsika ity, hitanao mamoky ny nofo ny fisaintsainana ny olana. Raha mandrainao tenao dia soraty any mihitsy izany. Mamoky ny nofo ny fisaintsainana ny olana. Rehefa misaintsaina n'iny ianao dia mieritreritra vahaolana. Ary lazaiko anao fa hanome vahaolana anao mihitsy ny sainao sy ny fahavalo hoe tsy faly be, fahavalo devoly no teneniko anao io. Mitsambikina ao anatin'ilay izy hoe io fa mieritreritr'olana, ratsy fa omeko vahaolana. Impirimpirintsika. Jerenao nge ilay cafouillage hitondra amin'ny devolon'ny fianakaviana indraindray e. Ohatra zany zao hoe misy trosa ao anatin'ny fiainana. Manana trosa. Rehefa manana trosa ohatran'io dia pressé any anatin'ny loha vao mifoha maraina dia efa mieritreritra hoe andoha trosa. Pressé n'iny dia any anatin'ny loha ange ny nofo ange mahita hevitra e. Dia miteny ny nofo hoe fa maninona izao tsika raha mindram-bola any amin'ny banky? Zany hoe mitrosa dohavana trosa. Dia hoy ny saina hoe tsy misy mahasoa afa-tsy izany. Izay ihany ny lalana. Impirimpiry ianao no mieritreritra hoe io idée fixe anao io zavatra eritreretinao. Tsy misy tsy possible ho azoko mihitsy io bac io, tsy possible ho azoko mihitsy io BEPC io, tsy possible ho vita mihitsy io taratasy io raha tsy ohatra zany raha mpianatra mahalala an'i Jesosy ianao dia hoe ianao hoe raha tsy mifraude tsy tafa mihitsy io. Zany ange ilay hevitra e. Inona nataon'i Davida teto? Nandositra any amin'ny tanin'ny Filistina hoy izy. Dia amin'izay fotoan'izay mieritreritra ny sainy hoe amin'izay Saoly mba tsy hitady antsony, tsy hitady aho. Dia inona ny zavatra niseho amin'ny andinin'ny faharoa lasa tokoa zareo. Ary ny problema raha afako, indrindra isika ao anatin'ny toerana mpitarika, mety zoky ianao ao an-tokantrano ao, mety dady ianao, neny ianao, mety délégué de classe any am-pianarana ianao tsy fantatro izay toerana mampitarika anao. Fa rehefa isika izay no manao anakapo ny olana samihafa dia mamorona saina hafahafa izay ny lohantsika dia avy eo ny hefintsika mitarika ny hafa. Jereo angely eo amin'ny andinin'ny faharoa, nitarika
lasa nandeha niaraka tamin'ny Davida daholo le eninjato-lahy nga vitan'izany. Ny fianakaviana mihitsy izy menakavy be dia be lasa nandeha tany Filistina. Impiry-tsika senao mba hampiditra ny fianakaviantsika any anatina kafouillage na fahotana satria resy ny tahotra tsika. Aza vela iorina amin'izany intsony ny fiainanao. Aza vela iorina amin'izany intsony. Donc tohizany tonga tany tokoa ary zareo. Ny zavatra tsy piatsika ao anatin'io toko io koa, jerentsika amin'izao dia ity. Misy fotoana ohatrany mahomby zany le zavatra atao. Ianao ve tsy mahita an'izany? Jerenao rehefa nitsoaka tany Filistina ry zareo jerenao ny fahombiazana hitan'ny Davida ao anatin'io toko 7:20 io. Tsy nitady azy tsony tokoa Saoly. Wow! Ary toa efikasy le miditra miadalàna. Jereo fa tsy vitan'izany eo amin'ny 5:15 rehefa niteny tamin'ny Akisy, voavata niteny tamin'ny Akisy mpanjaka izay tsy mitovy tany amin'ny toko 1:20, tany amin'ny toko 1:20 nieritreretin'ny Akisy hoe fa izy io tsy nety nandray amin'ny Davida. I Akisy tany amin'ny toko 1:20 ary nisamborina mihitsy ary Davida. Sainao nge zany efa zavatra filma nandeha nefa tsy naka lesona tamin'izany ngakely, lasa ihany izy miverina tany. Fa teto nakseptena na hoe nekeny Akisy ny fisiany zareo tao Filistina tany Egata, ary nga vitan'izany vao nangataka Davida hoe omeo tany hipetrahanay rehetrarehetra reto, olona be da be nge zany eritrereto fotsiny hoe 10 mianaka ny fianakaviana iray nefa tsy 10 mianaka fotsiny ny fianakaviana iray. Amanarivony zany zareo petraka tany amin'ny tao amin'ireny vohatra Gata tao. Vao niteny vavalatsaka neny Davida, iny Ziklaga hoy izy omeny tany anankiray nomeny Akisy. Angamba teny mihitsy mety ohatra antsika senao mihitsy misy fotoana ohatra zany zao hoe mila manao pré bancaire mba andohavana an'ity zavatra ity nanaovana ohatra zany dia ahoana dia mivavaka Jesosy eo ataovy mivoaka le 120 millions. Lazaiko anao fa mivoaka tokoa le 120 millions dia rehefa mivoaka ve dia teny ianao hoe tena tahian'Andriamanitra. Tasy aloha fa miara-misaina tsara tsika senao raha ohatra ve manao fanadinana ianao zany zao dia hoy ianao hoe tompo ao moa mba ataovy i Frederika moa ny eo alohako amin'le DS ohatra zany raha mpianatra malala an'i Jesosy ianao dia iny tokoa fa i Frederika ny teo alohanao dia ianao tena ao tsara tian'Andriamanitra. Misy fotoana raha afako aza mety ho diso paika ianao fa misy fotoana mety andaitra tokoa le hevitra, andaitra tokoa le lalana andehanantsika fa tsy midika akory zany hoe ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Tandremo tsara raha mitenitsika amin'ny Kolosiana toko 7:5-12 hoe isan'ny maridrefy ampiasaintsika hamantarantsika hoe ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ve isika ny hoe misy fiadanana ve aty anatintsika. Tandremo fa misy sarisary-piadanana jerenao ao anatin'ity Samuela voalohany toko 7:20 ity tsy voalaza mihitsy nge hoe tsy nilamin-tsainy Davida sava hoe Ziklaga dia lasa mipetraka tany izy ohatrany rehefa mandeha ao anaty fahotana nge raha ohatra zao misy olona anankiray maka vadin'olona eo ampanaovana le fahotana nge fa mena ny olona moa ny manoty satria misy mahafahafinaretana ao anatin'ilay izy. Eo ampanaovana an'ilay izy mety tena tsy mieritreritra mihitsy hoe manao no voatra milamina tsara ny any anaty sava fa midika ve zany hoe ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo tsara eto jereo ihany koa mbola hitantsika fahombiazan'i Davida. Ny zavatra hitantsika eo amin'ny 5:15 milanambara hoe Davida sy ny olony niakatra ka nanafika ny Gesorita sy ny Gizirita. Zany Gesorita sy ny Gizirita zany sy ny Amalekita zany tena fahavalon'ny zanak'Israely tena nitafiany ary raha sainina dia ohatrany hoe mety ange fahavalon'ny zanak'Israely ihany ireo tokony esorina eo ireo tokony resena. Oui, le ady mety tena tokony atao le ady fa izao nefa
tsy naniraka an'ireo Andriamanitra nao an'io tamin'io fotoana io. Tsy naniraka an'ireo, tsy naniraka andry Davida. Ny zavatra niseho rehefa nahazo an'i Ziklag ry Davida, rehefa nahazo an'i Ziklag ange izy olona 3,000 mahery be ny isandry zareo izany tamin'izany. Tsy maintsy mivelona ange izany ary herintaona sy efa-bolana ny fotoana nipetrahan'i Davida tany Filistina io an, fotoana lava izany, tsy vitany hoe mba meo sakafo kely eo ry ankizy tsy ohatr'izany. Fa rehefa tany dia tsy maintsy ny se débrouiller ry Davida, tsy maintsy midebra hozy izy ny filazantsika azy, nitady izay fomba mba ahafahany mamelona ny tenany. Izao no lazaiko anao raha havako. Andriamanitra tsy manome antoka mihitsy hoe hitany zavatra natomboka ao izany, hoe natomboka ao fahatany tsy nisy azy. Rehefa isika sy ianao ity miditra any anatin'izay saim-patatritsika, dia hoy ny Tompo hoe nda hanary aloha hoe mameloma tena ao anatin'io ianao izany. Teto tsy maintsy namelo tena ry Davida, tsy afaka niankina tamin'ny ny fiantohan'Andriamanitra, tsy hisy assurance Jesosy nandeha teto, satria tsy mandaitra ny assurance Jesosy rehefa tsy zavatra nikasain'Andriamanitra ny ataontsika. Tsy azo vazivazian'Andriamanitra dia fa hitantsika eo jereo nge ny ataondry Davida eo amin'ny 5:7, namelo ny tany izy dia tsisy ny velominy na ny lehilahy na ny vehivavy dia ny babony na ny tedaviny, mila n'le babo ry zareo hivelomany, le ondry amanoso le zavatra rehetrarehetra, zareo tsy manana dia izay no nataony. Raha dinihana dia tena ohatra baribarianina be izany le zavatra nataon'i Davida. Fa rehefa mandeha amina misy zavatra any an-kaponao mameno ny fonao mitondra nofinao io mandeha manaraka direction de vie anankiray manaraka fandehanana, mitodika makany amin'ny fiainanao, lasa mitodika tsy mandeha manaraka ny an'Andriamanitra, dia lazaiko anao fa fahotana anankiray mitarika fahotana anankiray mitarika fahotana anankiray. Dia jerena nge tonga eo amin'ny 12:12, inona ny zavatra niseho? Ny fahotana hitantsika indray, io koa Davida mbola mandainga velona ihany. Inona indray ny lainga? Nitenenin'ny ankizy hoe fa taiza nareo? Dia mba hahatonga ny hoe mety tsy hoe tahotra ny ankizy fotsiny ihany, fa mety any anatin'ny Davida mihitsy hoe mila le fitentsika azy hoe maka 19 hoe mila fantatry ankizy hoe tena miray fo amin'ireto Filistina reto ry zareo mba tsy hikitikitihan'ny Filistina anazy. Dia nitenenin'i Davida hoe izay nanafika ny tanin'i Joda, lazainy fa nanafika ny firenen'i Israely hono zareo. Joda, tanin'i Joda, ny Jeramelita, ny Kenita, olona any amin'ny firenen'i Israely daholo izany. Fa angaha izany no tafihany, ry Gesorita sy ry Gizrita sy ny Amalekita no tafihany. Fa izay ilay izy. Rehefa mandainga kely, impirimpirintsika sy ianao no tsy efa niaina an'izany, lainga kely dia lasa tsy maintsy saromana, dia lasa memitatra zavatra kely. Zavatra raisintsika voalohany tao anatin'izay dia ity hoe tena nentin'ny tahotra lay olana no nameno ny fon'i Davida hanika nahatonga azy ny teny anakapo hoe tsy maintsy ho fatiny Saoly dia nahatonga azy miteny hoe tsisy mahasoa afa-tsy, lasa fixa tany anaty lohany hoe izao ihany ny fomba ahafahan'Andriamanitra mamonjy ahy, na hoe ahafahako voavonjy izay. Dia lasa niditra, inona ilay teny any amin'ny Jakoba 4:4, niditra tena tany anaty zavatra mitsangana ho fahavalon'Andriamanitra indray raha dinihany. Satria izao ilay Jakoba 4:4 hoe tsy fantatrareo ve fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisaka izany amin'izao tontolo izao. Tany amin'ny tanany fahavalo ange Davida no nandeha. Impirimpirintsika sy ianao no lasa mitsindroka fiainana, mitsindroka famonjena. Tena teneniko anao fa ohatr'izany mihitsy miteny moatra miteny mafy anao fa za koa miteny mafy ny tenako eto satria misy fotoana rehefa feno olana ny lohako
maika preseny fotoana preseny ny zavatra rehetrarehetra de mieritreritra zao ny hamonjy tandremo mapidika izo sady mapidika izo ny hafa ndao toizany ny fandiniantsika toko 7 zao isika anjiny voaloha sy faharoa mbola toy an'le toko 7 teo any ary tamin'izany andro zany ny Filistina de namorony miaramilany hanafika an'i Israely de hanafika an'i Israely zany ny Filistina de enoy tsara angeny zavaniseho hoe hoy akisy tamin'i Davida aoko fantatra ao tsara fa hiara-mivoaka amiko hanafika ianao sy ny olonao ary hoy Davida tamin'ny Akisy amin'izao de ho fantatra ao tokoa izay hainy mpanomponao atao ary hoy Akisy tamin'i Davida hoe noho izany de ataoko mpiaro ny lohako mandrakizay ianao nalainy Akisy ho garde corps Davida teneniny Akisy hoe ianao zao hiara-andeha aminay aninona ianao moa zany hiara-andeha amin'ny zareo amin'ny Filistina hoy hiady amin'ny Israely nefa i Davida le voatendry ho mpanjaka ny Israely tia manondrana aty amin'ny tanany fahavalo ty lalina be ndrendray tsika sanao mamaky an'ity de ozy tsika aiza Davida tsy enao koa tsy nety tia nataony sety fa impiry-tsika manao ohatr'izany fantatritsika nge fa midevoly ilay presse ilay manjaka eto amin'ity zao tontolo zao ity fa impiry-tsika ny manao marimaritra iraisana amin'izao tontolo zao lazaiko anao fa na ela na oaingana midikizo amin'izany tsika mampidikizo teneniko anao tsara ny fanaovana marimaritra iraisana inona nefa ny mitarika antsika anao ny marimaritra iraisana io matahotra tsika matahotra ny amin'ny hoe inona no mety ho tenenin-dranona raha ohatra ka manao fetifety ao ny fianakaviana de tsy mba mandraindray kely miara-mivoaboaka ny cousin miara-manao zavatra de sao de manahirana ka de inona de manao ny fanao zao tontolo zao tsy fotoanana compromis tsy fotoanana fanaovana marimaritra iraisana na inona amin'izao tontolo zao intsony zao fa fotoana fijoroana hoe niary efa Andriamanitra io tsy misy eo ampovoany tanao tsara ny devoly mety amin'ny voalohany izy ny devolylay fahavalontsika mety manambitamby ianao ça va io tsy maninona fa na ela na oaingana de tsy maintsy maka ny camp anao tsara ianao ary tsy maintsy mazava tsara hoe aiza ianao ary raha nalefanao tany ny tongotrao tany amin'ny fahavalo de ampiasainy tokoa ianao ninona mety ho dingana mety ho zavatra nampilatsaka anao na tonga anao nanao marimaritra iraisana tamin'izao tontolo zao ataovy tsia zany amin'izao manaraka rehetra zao mety ianao mpianatra malala an'izay sao mety efa nifanaiko hoe za ranga tsy hanao sipa zany fa ao anatin'ny marimaritra iraisana mbola tsy matahotra hoe sao de lazainy Ankizy fa hoenina be eo hoe mbola firy taona mbola tsy nanao sipa ihany de ny dikany aleo miditra ihany oketsy fa hoentin'ny fahavalo mandeha miady miaraka aminy ianao nge manimba ny asan'Andriamanitra avy eo sarotra be zandravako toy izany toko 7 andiny fahatelo rehefa maty Samuela efa voalaza tany alohaloha tany fa maty izy fa ilaina averiny zay zavatra izay aloha eto ka ny Israely rehetra efa nisaona azy sy nandevina azy tao Rama de tao an-tanànany ary rehefa noroahany Saoly hiala tamin'ny tany izay nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana voalaza ny tenin'Andriamanitra tsara ho an'ny zanak'Israely fa reny mpanao azy ho tsindrin-javatra hoe mahay mijery boly mazika mahay karta kely zany moa ny aty amintsika ankehitriny mahay mamboatra vitany reny ho averintsika eo rehefa avy eo tsy araka ny sitrapony tompo reny de neny Saoly gamba tamin'ny fotoanan'ny Saoly le tena mbola tao tsara tao amin'ny tompo ty nesoriny tsy eo amin'ny tanin'ny Israely de zao ny zava-mitranga eo amin'ny andiny faefatra ny Filistina ny vory de tonga ka nitoby tao Sonema zany Sonema zany toerana efa somary tafiditra ny amin'ny tanin'ny Israelianina ireto Filistina reto fa i Saoly kosa namory ny Israely rehetra ka nitoby tao Gilboa kosa ireo ary Saoly raha nahita ny miaramila ny Filistina de raiky tahotra sady niemponempona ny fony
Ary Saoly dia nanontany tamin'i Jehova, fa Jehova tsy namaly azy na tamin'ny nofy, na tamin'ny orima, na tamin'ny mpaminany. Jalona kely tsika asianao. Ny zavatra hitantsika tonga manafika. Tovitovy tany amin'ny Samuela voalohany toko 7:10. Nanafika ny zanak'Israely, ny Jiosy, ny zanak'Israely, ny Filistina. Dia io indray Saoly mitsangana miaraka amin'ny miaramilany rehetra zany hiady. Zareo taty Gilboa rery tary Sonema. Efa tady ho akaikikaiky zany hifanakaiky. Fa raiky tahotra Saoly. Ary rehefa raiky tahotra izy dia inona nataony? Nahitady ny tompo izy jerenao tsara. Nanontany tamin'i Jehova izy. Dia nanontany tamin'ny nofy izy, nanontany tamin'ny orima izy. Orima zany ilay zavatra fampiasa amin'ny mpaminany. Mpaminany tamin'ny andron'ny testamenta taloha hamantarana sitrapon'Andriamanitra. Orima sy Tomima. Fa hitantsika tsara ilay teny, tsy namaly Jehova. Ary ahoana nefa Andriamanitra tenenina hoe any amin'ny Jeremia 7:23 zao misy miteny hoe atsoy aho. Rehefa atsointsika amin'ny fontsika rehetra io Andriamanitra io dia mamaly. Fa maninona Andriamanitra eto no tsy mamaly? Ary sao dia manao kinjainjay koa ary ty Andriamanitra ty. Sao nge problema tamin'ny Saoly. I Saoly efa fotoana lava, 10 taona ange ty raharaha ty. Efa fotoana lava izy nitenenin'Andriamanitra izy niainga tany amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 efa nampitandremany inga Samuel izy. Nandeha ny toko 5:10 tamin'ny tsy fankatoavana nataony efa nitenenin'ny Samuel izy fa tsy nahitana fibebahana tany anatiny. Tahotra ny tao anatiny fa tsy fibebahana. Fantatrao moa fa ny tenin'Andriamanitra tsy mitaona anao fotsiny hoe matahotra afo be Ilay tenin'Andriamanitra nge tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra fa tsisy tiany ho very. Fa izao rehefa tsy miaino isika sianao, rehefa misy sitrapon'Andriamanitra tenenina antsika nefa tsy ataontsika, dia ho avy ny fotoana tsy hiteny intsony Andriamanitra. Ary loza izay fotoana izay. Andao hararotina. Androany tsika mbola miteny amintsika ny tompo, mbola miteny amintsika ny tompo. Andao hararotina ny fiainona ny tompo, tsy hoe miaino fe miaino. Fa hitanao ny révélation na ny fanambaran'Andriamanitra dia miankina amin'ny hoe nankatoavinao ve izay zavatra efa fantatrao no lazain'Andriamanitra. Misy fotoantsika rehefa tonga eo amina sitrapon'Andriamanitra goavana be ohatra hoe zary ve hanambady anketaka sa hanambady ambozy. Eo ianao zany vao ahoana tena sarotra be mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao rehefa tsy zatra miaino an'Andriamanitra madinika amin'ny zavatra madinika, rehefa tsy zatra mankatoa an'Andriamanitra amin'ny zavatra teneniny ianao, efa miteny ianao izy hoe ty atao, tsy tafihaino, tsy maheno, tsy miteny aminao intsony avy eo Andriamanitra. Mbola vanim-potoana ny fahasoavana zao raha afaka, mbola miteny ny tompo, meteza iaina. Hitanao, rehefa tsisy namaly azy tahaka izay Saoly, inona nataony 7:17? Hoy Saoly tamin'ny mpanompony, za rangahy tedavy vehivavy manao azy ho tsindrin-javatra akanesako any aminy anontaniako azy Ary hoy ny mpanompony hoe indro misy vehivavy manao azy ho tsindrin-javatra ho Endora. Izy ihany le talony nanala an'ireny olona mpanao azy ho tsindrin-javatra, inona izany na ohatran'ireny hoe médium ireny na nécromancienne na fiantsoana azy koa, le olona le mpanelanelana ny velona sy ny maty ireny izany. Mpahay zavatra ohatr'izany le eritreretiny andehanana. Izay ny tany tonga tany an-tsain'i Saoly. Rehefa tsy namaly azy Andriamanitra, rehefa io tahotra-tsika io no mandeha, mahatonga antsika, manosika antsika hanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra io. Inona nataon'i Saoly? 9:9. Nanova tarehy Saoly ka nitafy fitafiana hafa, dia nandeha izy sy ny olony Rola nanaraka azy ka tonga tao amin'ny ravehivavy no nialina. Ary hoy izy, masiny ianao manaova fankatovana ho amin'ny zavatra manindry anao, ka ampiakaro ety amiko izay ho tononoko aminao. Nasain'i Saoly izay le manao fankatovana, manao an'le magia samy hafa eo, izany hiantsony an'le olona avy any ambany rangolahy any.
Ary raha vehivavy taminy indro fantatrao izay nataony Saoly dia nandroany ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana hiala amin'ny tany, ka nahoana ianao no mamandrika ny haiko ahafaty ahy? Dia hoy Saoly nianiana tamin'i Jehovah ka nanao taminy hoe raha velona koa Jehovah dia tsy seloka azo anao amin'izao zavatra izao. Impirimpirintsika sy ianao no mampiasa ny anaran'Andriamanitra amin'ny zavatra ohatr'izany ny ampiasana ny anaran'Andriamanitra mba amin'ny assurance ilay olona. Inona ny antsika malagasy? Tany mahafaty ren'Andriamanitra ambony lany. Aza ampiasaina amin'izany ny anaran'Andriamanitra. Izany ilay manononona fahatany sy mianina amin'ny zavatra tsy izy. Tohizana 11 ora vehivavy, iza ary no tianao ampiakariko eto aminao? Ary hoy izy, Samuela no ampiakaro eto amiko. Ary hitan-draha vehivavy Samuela dia nidradradradra tamin'ny feo mafy izy ka nanao tamin'ny Saoly hoe nahoana ny namitaka ianao fa ianao ny Saoly? Ary hoy ny mpanjaka taminy, aza matahotra fa inona ny hitanao aho? Ary hoy raha vehivavy tamin'ny Saoly, Andriamanitra miakatra avy any amin'ny tany no hitako. Ary hoy izy taminy, manahoana no endriny? Dia hoy izy hoe lehilahy antitra no miakatra any sady mikapaoty izy. Ary fantatry Saoly fa Samuel izany dia niondrika tamin'ny tany izy ka nikohaka. Lasa aloha miresaka kely tsika. Miresaka n'ity resaka fiantsonany maty fa mampisy zavatra fantaniana betsaka amin'ny fiainana ty hoe fa ahoana ary? Misy matotoa ve sa ahoana? Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra, andao aloha verenantsika jerena kely any amin'ny Levitikosy 7:10-1:30. Levitikosy 7:10-1:30 dia ny 2:20-9. Vakitsika sy ianao ireo. Izao ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika ao. Aza mivily manaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina mpanao hatsarana haloto anareo aminy. Izany Jehovah Andriamanitra reo. Ary amin'ny 2:20-1:. Ary ny olona izay mivily anaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na izay mpanao hatsarana hijangajanga anaraka azy dia hanandrina izany olona izany ny tavako ka ho fongorako tsy ho eo amin'ny fireneny izy. Any amin'ny Deutéronomie 19:7 14 mamerina tsara ny tenin'Andriamanitra, aza vela isy eo amin'ny zanakao izay anahaka ny zavatra nataon'ny firenena izay horoahany Jehovah eo anatrehan'ny vahoakany izany. Inona nataon'ireo firenen'ireo? Mampandeha ny zanany amin'ireny mpamaky ny afo, mamaky afo, manao azy ho tsindrin-javatra, mpanao fankatovana, mpanontany amin'ny maty, fa vetavetany eo anatrehan'Andriamanitra. Hitanao, ny tenenin'Andriamanitra amintsika izany hoe aza misaventurer, indraindray mety ataontsika hoe mba kivazivazy ny anay fa mba manandran-kandrana, indrindra ny tanora tandremo, tsy misangisangy. Ny olana mihitsy fa maninona ny tenenin'Andriamanitra hoe aza manao an'izany? Rehefa miteny an'iny Andriamanitra tsy hoe tsy misy ilay izy tsy hoe akory hoe tsy misy le zavatra le hery any ambadiky ny tsy hita maso any. Fantatritsika loatra, tena misy ange. Fa tenenin'Andriamanitra hoe aza mieritreritra akory ny hikitikitika an'izany, fa maninona? Satria fampirafesana an'Andriamanitra, fijangajangana ara-panahy izany hoy ny tenin'Andriamanitra. Te hampatsiahanao tsara raha mahita an'ity tsika, sao dia misy olona sanatria ho lasa eritreritra hoe ao amin'ato baiboly Samuela voalohany 7:20 misy hoe atsonga Samuela dia iny tokoa Samuela fa tany. Tsy manambara amintsika io hoe Andriamanitra dia mamela na hoe ankasitrahan'Andriamanitra ny fiverenan'ny olona avany. Tian'Andriamanitra aseho tamin'ny Saoly tamin'ny fomba manokana, tamin'ny alalan'ny Samuela tamin'ny fomba manokana ny sitrapony. Hitanao ty zavatra miseho eto ity, ahitantsika tsara hoe ny olona lasa any ankoatra any ange ka tsy hoe akory hoe lasa tsy misy rehefa maty ange tsy hoe tsy misy fa misy fiainana mitohy ihany. Izay porofon'izany mihitsy ty Samuela voalohany 7:20 ity. Misy fiainana mitohy ihany ary tsy midika ty hoe miverina le olona any, fa hoe misy matotoa ve na tahaka izany rehefa mijery an'ity tsika tena hitantsika hoe Samuela ity miverina eto ity. Fa tenenin'Andriamanitra hoe aza mikitikitika an'izany lafiny izany. Aza
aza mieritreritra akory hoe ndao andramana, aza mieritreritra ny anandrana. Fa satria tian'Andriamanitra ho izy rery no hitokisantsika ny amin'ny fifehezana ny tsy takatra ny saintsika, ny fifehezana ny ampitso, fifehezana ny ho avy. Zay nge ny olana ao anatin'ireny zavatra ireny e, maka ny toeran'Andriamanitra ireny, ary Andriamanitra saro-piaro ny Andriamanitrantsika. Hitantsika eto i Samuela niteny tamin'ny Saoly hoe nahoana ny korotaninao ka napekarinao e. Dia hoy Saoly hoe tery loatra aho fa miady amiko ny Filistina ary Andriamanitra efa nahafoy ahy ka tsy mamaly teny ahy intsony na ampaminany na amin'ny nofy. Koa izany nampanalako anao mba hahalalanao ahy izay ataoko, hampahalalanao ahy izay ataoko. Dia hoy Samuela, maninona moa ianao no manontany amiko nefa Jehovah efa nahafoy anao ka tonga fahavalonao. Grave izany raha havako. Aza mba tonga amin'izay toeran'izay, ary izay no hanamafisako anao le Levitikos teo aloha, 2:25, fa manandrina mitsangana ho fahavalon'ny olona izay miditra ao anatina tantara ohatr'izao. I Saoly raha teo moa efa tao anatina tsy fankatoavana. Miditra ho fahavalon'Andriamanitra no manao mitsangana amin'ny tsy fankatoavana sy midikizo amin'itony zavatra manontany ny maty sy ny sisa itony. Tandremo tsara, fanafatrafatra tsara tsika. Satria jerenao tsara nge mbola tonga eo amin'ny 17 tsika, fa Jehovah efa nanao azy araka ny nampilazany ahy, fa efa nendahany hiala tamin'ny tananao ny fanjakana ka nomeny an'i Davida namanao. Satria tsy niaino ny feon'i Jehovah ianao ka tsy nahatanteraka ny fahatezerany mirehitra tamin'ny Amalekita. Samuela 1:5-10 izany. Dia izany nanaovan'i Jehovah izao zavatra izao taminao androany. Ary araka atolotry Jehovah eo an-tanan'ny Filistina ny tenanao sy ny Israely, ary rapitso dia ho aty amiko ianao sy ny zanakao, ary miaramila ny Israely dia ho atolotry Jehovah eo an-tanan'ny Filistina. Inona moa izany zavatra izany? Lalina be. Tsy misangisangy io Andriamanitra io. Tsy hoe rehefa nandeha ny fotoana, sao dia izany ary ny tany an-tsain'ity Saoly ity, mina tokoa izy nanontany an'Andriamanitra e. Indraindray tsika sy ianao ity mieritreritra rehefa mandeha ny fotoana dia mety miova hevitra angamba Andriamanitra. Tsy mampiova hevitra an'Andriamanitra mihitsy ny fotoana akory. Hoe efa bon 10 ans aty aoriana mety miova hevitra ny tompo. Tsy mampiova hevitra an'Andriamanitra ny fotoana, ny fibebahana ihany no mampiova hevitra an'Andriamanitra ahatonga azy hiantra dia hamindra fo. Fa tsy nahita an'izany tany amin'ny Saoly izy. Niteneniny hoe rapitso ohatr'izao hoy Samuela dia aka aty amiko aty nareo. Le aty amiko sao dia eritreretina hoe fa i Samuela izany aiza, sa i Saoly ny andeha ho any amin'ny paradisa, sa tamin'ny testamenta taloha mbola tsy nisy paradisa hoe any an-danitra. Testamenta taloha mbola araka ny tenenin'i Jesosy any amin'ny Luka 4:20 dia mbola tamina toerana anankiray niaraka daholo ny olona maty. Tsy hoe toerana iray miaraka fa toerana anankiray dia misy ny antsoina hoe ny atratran'i Abrahama izay mino ary amin'ny afo ary amin'ny mbola tsy le tena afo be any amin'ny Apokalipsy 1:20 ary akory io fa any amin'ilay fampijaliana le hafa. Fa samy toerana anankiray. Rehefa maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia izay vao netiny. Hoy ilay fiteniny any amin'ilay Koritianina iny hoe netiny toy ny fanao izay avy nandresy nanao ny procession araka ny any amin'ny Kolosianina any koa manambara an'izay. Netiny niakatra niaraka tamin'ny tany an-danitra. Ny mpino fa retsy izay mpinon'ny testamenta taloha sy sika sy ianao izany raha maty amin'izao fotoana izao raha manana an'i Jesosy tsika tonga dia any akaiky ny tompontsika. Fa ny olona tsy manana an'i Jesosy dia miandry ny fitsarana ao anatin'io afo efa mampijaly azy sahady io. Alozo izany izao ny zavatra tiako sintomina aminao kely amin'ny zavatra nitenenin'ny Samuel io. Manahoana rehefa tsika sy ianao tsy mazava ho azy fa tsy hoe hirary akory tsika hoe ho kely dia kely ny andro iainantsika, fa mampisaina ihany. Manahoana raha tenenintsika izao hoe raha ohatra ny Saoly misy miteny hoe rapitso ohatr'izao ianao maty. Manahoana? Izany ange tenin'ny Saoly tenin'ny Samuela tamin'ny Saoly io rapitso ohatr'izao ianao sy ny zanakao maty aty. Raha tsy manana afa-tsy 24 heures ianao hiainana, inona ny zavatra ataonao? Sainy hoe, jereo ange nataon'i Saoly rehefa niteny an'io Samuela
ny valapatra afaka tamin'ny soldolina iny maty ah zay sisany zavatra nyteneny any an-tsainy Saoly maty ah rehefa ny tahotra le tahotra any anatintsika fotsiny lay fahakiviana any anatintsika no mibaiko atsika dia io ny ataontsika mivalapatra vitany amiko fa tsy zany ange raha manana juste ray andro ianao sisa iainana fa maninona raha reglena ny fifandraisanao amin'Andriamanitra maninona raha reglena dao ranga reglena samy regle tsika nga misy malala hoe tsika rehetra zao miaraka eto izy ny malala zay hipoitra afaka 10 minitra afaka adiny iray fa maninona raha reglena no avinao ny mandrakizay anao efa nazonao antoka ve ny mandrakizay sa andeha fotsiny ianao tiana matahotra ny mifaty aho hitanao anatin'ny Covid-19 ny olona indrindra dia hoe sao dia maty dia ahoana raha maty ny olona tena manana an Jesosy raha afaka tovy amin'ny Paoly mihitsy Paoly apôstôly tsy problema koa na maty na velona mahazo tombony foana satria maty to dia miaraka amin'ny Jesosy velona dia mbola ampiasain'i Jesosy eto indray fahasoavana izany dao reglena ny mandrakizay antsika na firy andro ny mbola omeny tompo antsika na volana na taona zay taperitsika eo iny toko 7 iny toko 8 zao ny zavatra aseho atao amin'ny toko 8 ny Filistina dia namory ny miaramilany rehetra miverina eny amin'ny tanin'adiny Sonema zany tsika Filistina etsy Sonema any Gilboa ny zanak'Israely hiady ireo horaikitra ny ady fa ohatran'ny hoe filma zany dia aseho indray zany zao ny ao amin'ny terrain'ny Filistina inona no niseho tao namory ny miaramilany rehetra ho hoe Afeka fa ny Israely kosa nitompo teo anilan'ny loharano ao Jezirela ary ireo andrinan'ny Filistina nandroso nitarika ny miaramilany 160 nandeha ho aloha zany ny andrinan'ny Filistina général des armées andry zareo ireo zany fa i Davida sy ny olony kosa ianao satria le tary amin'ny toko 7 hoe hoy Akisy hoe ndao miaraka aminay mandeha manafika ny Israely Davida sy ny olony kosa nandroso teo aoriana niaraka tamin'ny Akisy dia hoy ny andrinan'ny Filistina hoe fa ninony reto Hebreo reto ary hoy Akisy tamin'ireo andrinan'ny Filistina tsy ho ve ny Davida mpanompo sy Saoly mpanjakan'ny Israely le taty amiko elaela ihany zahay efa ho herin-taona mahery zahay ary tsy hitako izay tsy niatry izay nialany ny andany tamiko ka mandraka androany manahoana reny tany anatin'ny Davida tamin'io fotoana io tsy nisy ve klika kely tany anaty lohany ay ny fahitany sefo ny fahavalon'ny Israely any Davida Akisy zay mpanjakan'ny Filistina eto ny fahitany azy dia hoe tsy mahita tsiny amin'ny Davida izy fa tena pro Filistina Davida zay no hitany za sao te hanontany ianao ty amin'ny fiainana ary ianao ty sao dia sanatria pro fahavalo misy kristianina lazaiko anao fa tsy fantatra intsony fa rehefa lahady izy pro Jesosy inona no tiako lazaina amin'le hoe pro ohatran'ireny parti politika ireny tonga dia oy terainy ianao Jesosy alleloia hosana fa rehefa latsinainy sy talata hatramin'ny andro zoma sy sabotsy izy dia pro zao tontolo izao ary zao tontolo izao tsy mahay manavaka azy mihitsy fa zao tontolo izao hiteny hoe ce sont des nôtres anay ireo tena izy mihitsy zavatra oriandrinan'ny Filistina nga tsy hitanareo fa pro Filistina angereo eno ny andininy 4 tezitra tamin'ireo andrinan'ny tezitra tamin'ny Akisy zany ireo andrinan'ny Filistina ka nanao taminy hoe avereno any le io any amin'ny fonenany izay efa nomenao azy fa aza avela hidina hiaraka amintsika hiady izy fa andrao ho tonga fahavalontsika raha miady fa minona ny azahoany io sitraka amin'ny tompony tsy amin'ny lohan'ireto olona reto ve tsy io moa ny Davida izay nandihizany sy nanaovany hira amin'ny famaly hoe Saoly nafaty arivo fa Davida nafaty alinalina zany le tantara ary Akisy niantso an'i Davida ndaso aloha eto eo alohantsika jerenao fa soa ihany ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny Davida ty io Samuela 2:20 io famindrapon'Andriamanitra tamin'ny Davida soa ihany ny andrinan'ny Filistina ny teny hoe
avelao io ireo indray no mampatsiahy amin'ny davida hoe fa iza marina moa ny identité amin'ny davida fa ianao tia moa izy iza marina ianao fa tsy tadidy amin'ny davida intsony fa efa tahaka ny tena filistina be izy fa naverina tamin'loany jereo angefa angamo tsy io le davida le iranan'le hoe saoly nafaty arivo davida nafaty alinalina tsy tadidiny davida zany rehefa ao anatina kafouillage miemotra ara-panahy zay ianao fantatrao moa tao anatin'io samoela voalohany 7:20 tao anatin'io hatraty amin'ny 7:20 ny teolôjiana dia milaza fa tsy nisy salamo nosoratany davida tamin'io fotoana io ny fifandraisan'ny davida tamin'andriamanitra mihitsy raha tsy any amin'ny 7 hitantsika amin'ny manaraka tsy tafaverina fa ny latsaka amin'ny totongana hanika no maizy azy amin'ny davida mihitsy no tsy fantany fa ny fahavalondray no mahafantatra tandremo ohatrany ahoana ianao ty misy fotoana tena ampiasain'andriamanitra tahaka ny hoe alain'ny fahavalo baraka zany tsika indraindray mety tena misy fotoana ilana azy mihitsy atonga sainantsika hoe diso paika tany amin'ny marimaritra iraisana 9 ary akisy ny anso an'i davida ka nanao taminy hoe raha velona koa jehova marina raha velona koa jehova marina ianao sady sitrako ny arahanao miditra sy mivoaka amiko eto atoby fa tsy hitako izay tsinonao hatr'izay nahatongavanao teto amiko ka mandrak androany nefa kosa tsy sitraka ireo andrina ireo ianao koa miverena ary mandehana somatsara mba tsy hanaovanao izay sitraka ireo andrinan'ny filistina fa hoy davida tamin'ny akisy fa ina ny nataoko dia ina ny hitanao tamin'ny mpanomponao hatr'izay mitoerako taty aminao ka mandrakandroany no tsy azahoako mandeha hiady amin'ny fahavalon'ny mpanjaka tompoko tena lasa lalina be nga davida kely hanika lasany lazainy fa fahavalony zao ny zanak'Israely ary akisy ny ambarany fampanjaka tompony diso paike zany angely le zavatra mahalatsaka atsika lasa izao tontolo izao ny lazaintsika sy ianao fa tompontsika eo amin'ny fiainana lasa itsika sy ianao fa hiteny hoe satanika kristiana satanika ohatrany tsy tokony isy an'izany fa indraindray tena misy kristiana tena miady hampandroso ny fanjakany devoly andao sainina rangaha amin'izao fotoana iainantsika izao ina zavatra ataonareo any am-piangonanareo any sao dia mba zavatra hampandroso ny fanjakany izao tontolo izao ary ny ataonareo tena fanjakan'andriamanitra mihitsy ve ty balina atao any am-piangonana ity tena mifona miteny anao an'izany fa tsy fotoana ny marimaritra iraisan'izany intsony izao tena fampandrosona ny fanjakan'andriamanitra mihitsy ve ty hoe mitady vola honinareo dia atao hoe tsy nareo fa tsika dia hoe tsy maninona fa amidio daholo izay azo amidy asiana whisky kely dia asiana labera kely zany fe sao dia mba efa miteny ohatran'ny davida hoe hiakisy ny mpanjaka tompony fa nga mahantra ny andriamanitra tsika no amarimaritra iraisana amin'izao tontolo izao zany ny eritreretinao hampandroso ny fanjakan'andriamanitra tsy mbola mandeha ny tantara ho avy amin'ny 7 tsika zava-matahotra ny azo ny tanan'andriamanitra velona zay ny zavatra teneniko anao tsy mila manao marimaritra iraisana soa ihany fa ny famindrapon'andriamanitra dia namaly akisy hoe fantatro tsara fa fantatro fa tsara eo masoko tahaka ny anjelin'andriamanitra ianao nefa ireo andrinan'ny filistina nanao hoe tsy hiara-miakatra amintsika iady izy koa mifoaza maraina koa ianao mba mimpanomponao sy ny tomponao izay nanaraka anao rehefa mifo maraina ireo dia mazava ny andro dia lasa dia mandehana koa rehefa mifo maraina nareo ka mazava ny andro dia mandehana ary davida sy ny olony fo maraina koa handeha maraina hiverina any amin'ny tanin'ny filistina ary ny filistina niakatra nakany Jezirela lesona farany sotombotsika io andriamanitra io raha mbola misokatra io masoandro io dia mitaonanao hibebaka izy ao anatin'ny fampisehoana ny fahasoavany sy ny famindrapony ilay tanany mamindra fo mbola atsotrany aminao miteny izy hoe mamboatra ny circonstance izy amboary mitranga miseho mba tonga anao tsy hilatsaka any amin'ny fahotana mahatsiravina saotra ny tompo amin'ny fahasoavany
amin'ity anio ity mbola miantso anao Andriamanitra. Amin'ity anio ity andao rangahy hibebahantsika izay rehetra fotoana nanomboantsika ny saina anakapo izay ny fetomboan'ity raharaha teto amin'ny toko 7 Davida nanao anakapo hoe dia avy eo mieritreritra ny ide fixe ny anatinao azy zao ihany ny fomba hamonjena anahy. Omeo an'Andriamanitra ny fahafahana mamonjy anao fa aza saintsainina fa lasa adalan'ny fahotana amin'izany ianao. Andao tsika hibebaka dia hiverina amin'izay rehetra mety ho endrika marimaritra nataontsika tamin'ny izao tontolo izao rehetra rehetra. Fotoana fiverenana izao. Andao hiverina. Andao tsy anan'Andriamanitra afa-tsy io Andriamanitra tsika io tsika. Afa-tsy io Jesosy io. Mahatonga ianao miaino azy zao e. Matoa ianao mijery anahy angamba mety mijery anahy mijery ahy ianao eto. Fa matoa izany no miseho. Fantatro fa zava-dehibe aminao Andriamanitra e. Dia izao e. Aza avela ho zava-dehibe fotsiny mihaino tenin'Andriamanitra tsara ilay mihaino tenin'Andriamanitra. Tsisy dikany no mihaino tenin'Andriamanitra raha tsy manana fo mankatoatsika. Tian'Andriamanitra ianao iaina fankatoavana. Tian'Andriamanitra ianao hoe tsy hamela ny tahotra sy ny tebotebonao sy ny fakoviana. Andeha hivezivezy sy hanjakazaka ao anatin'ny lohanao ao. Aza vela intsony. Averiko aminao tsara ny ohabolana 7:7 ve iny? Ilay milaza amintsika hoe ny olona dia tahaka ny heviny ao am-ponian'ny toetra. Ny zavatra mivezivezy ao an-tsainao ao dia iny mandeha manaraka an'iny ny toe-ponao sy ny toe-piainanao. Ndao ary saina izay eritreretiny. Efa ny saininao ve hoe inona ny zavatra saininao? Ahoana? Saino ny zavatra saininao. Verifie hoe inona izany any anaty eritreritra ao izany fa aza hoe bon tsy fananiako angeritiana fa dia mba nieritreritra an'izay aho e. Io zavatra ny kaponao io indrindra raha resaka fakoviana, tahotra, izany no ataonao makao? Anao raha mampiomehy ianao izay. Nomen'Andriamanitra ny exemple an'i Davida, ny ohatra Davida, tsy andehanantsika ny anaty lavaka any. Filipianina 4:9 aza manana inona na inona. Ny fanahiana raha vao tonga izay fanahiana izay dia ahoana? Ho vaivavaka ravako. Fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo maneho ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tandremo ny manana zavatra hikitikitihana an'ireny zavatra amin'ny spiritisme samihafa ireny. Ny resaka fanontaniana amin'ny maty, resaka aventure any amin'ny afi-tia-mantatra no avy aho. Famparafesana an'Andriamanitra izany raha afako. Fa an'Andriamanitra no avinao. Ary mariky ny tsy fisian'ny confiance na ny fahatokitsika an'Andriamanitra, ny fijabahana. Andao toa tenenina tsotra be. Fikitikitihana amin'ireny mpanao fankatovana, mpanandro, mpanao azo tsindrin-javatra samihafa hoe mahay zavatra hono ranony. Tsika raha malagasy reto tsika malagasy impiry mora latsaka ao anatin'izany. Tandreminao mpianatra malalan'izay sao izay mety mihaino ahy eo mihitsy koa no mety hanao fanandrakandramana amin'izany. Fa tonga lasa mifanandrina amin'Andriamanitra tsika. Tonga fahavalon'Andriamanitra. Ary izany lazaiko anao fa loza indrindra eto ambonin'ny tany. Andao hivavaka tsika. Hitondrantsika eo anatrehan'ny tompo an'izany rehetra izany mba ho voatahiry aty anaty fontsika dia hitombo ho amin'ny famoazana be dia be andrasan'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra rainay te hisaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izay mampianatra anay an'izay tantaran'i Davida izay indray androany. Te hisaotra anao izay mampiseho anay hoe ve Davida ity ohatran'ny mampihomehy ohatranay, mampihomehy ahoana moa tompo fa dia manondrana, manao ny tsy mety tahaka anay koa matetika rehefa hoentiny tahotra izay mifona aminao Andriamanitra. Mifona aminao fa impiry mety matahotra azo noty ratsy izay, mety matahotra ho bedy, mety matahotra tsy avoalotrosa, matahotra higadra, matahotra dia lasa iny izay fa manaonao foana. Hifonana aminao izany. Amin'izao sisa izao izay Andriamanitra te hisafidiny hiantoraka any aminao, tsy hiantoraka any amin'izay mpanao azy ho tsindrin-javatra, mpahay mamboatra vitana rehetra ity, mifona sy mibebaka aminao raha nisy taminay mety nilalao na nandehandeha tany amin'izany zava-poana fahavetavetany eo anatrehanao izany. Mifona aminao izahay. Izay te hanao dingana vaovao hiaraka aminao. Andriamanitra miasa any anatiny tsirairay avy ianao. Miasa ianao ty anatinay, ahatonga anay
tena piatra le hoe amin'ny andro atahorako a no hitokiko anao amin'ilay fotoana misy fahakiviana iny, amin'ilay fotoana mety misy alahelo sy mety misy tahotahotra sy fanahiny iny, dia hisafidy hatoky anao kosa zahay, hisafidy anao ny sitraponao. Ampianaro zahay Jesosy, tsy anao marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao hoe rehefa miaraka amin'ny mpino izay dia masina be, ary rehefa avy eo nefa izay a tena ohatrany dia volovolo fiaina be koa nefa. Mifona ao aminao, mifona aminao izay tompo fa be dia be ny kristianina. Eny mety izahay miaraka eto ankehitriny ary mbola manana an'izany fiainana double jeu be izany. Jesosy mifona aminao fa izany mampirehitra ny fahatezeranao amin'ny firenenay. Izay te hanolotra ny fiainanay feno io, tsy hoe te fotsiny, io ilay fiainanay io atolotra ianao. Te feo izay Andriamanitra, amboary izahay, mankasitraka anao ny amin'ny ataonao. Tononinay amin'ny tsirairay avy izay miaino ankehitriny, ny fiadananao miambina ny fosiny sainay. Matoky izay tompo a, fa eo ianao dia mampandresy anay indray, miaraka aminay ianao fanahy masina mampanao anay ny fanazarantena amin'izay zavatra efa nianaranay tamin'ity Bibla rehetra ity, tamin'izao fionanay rehetra izao a, dia ho tadidinay izay zavatra efa nianaranay dia ho ampiarinay. Mba tsy ho tohan'ny Saoly izahay hoe tsy miteny aminay intsony ianao, izay vao tonga saina. Misaotra ny amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana ankehitriny. Dia rainainao Jesosy dia tononay amin'ny anaranao ny vavaka. Amen.